Makasika ny fa ratsy nivoaka voasary tamin'ity taopambolena ity raha ny fanazavana nentin'ireo tantsapa mokatra voasary eo Ambojafy izay mamatsy ny tsena n'Antananarivo amin'ny ankabeny. Ny faratsian'ny toetrandro ny aretin'ny voasary no antony mahatonga izany ho hiatrano ny fanazavana. Raha 20 taona isa-taona dia nidina 4 taona isa-taona monja ny vokatra amin'ny karazana voasary japoneka niakatra amin'ny taopambolena 13 sy 14 sy 14 ho an'ity tantsapamokatra iray avy any Ambojafy ity ho azy dia ratsy ny vokatra tamin'ity taona ity. Nanao ahoana nefa ny vokatra amin'izay? Vokatra faran'izay tena ratsy. Nenentany fitopolo tany ho amin'ny mihitsy eo amin'ny fitopolo isan-jato tena perdre tamin'ity taona. Olana anatrehany ity mpamokatra voasary ity ihany koa ny fisian'ny aretina nahazon'ny voasary. Olana izay itoviany amin'ireo namany mpamokatra hafa ao Ambojafy. Voakasika daholo rehefa Ambojafy rehetra. Ohatrany ahoana ny fisian'izay aretina? Misy izy misy an'ilay maintimainty be dia misy lagalo. Tsy misy fiantraikany amin'ilay voasary tena voasary? Misy fiantraikany. Misy any ao anatiny aloha tsy dia vovany ety endrika ivelan'ilay fruit io. Endrika ivelany fa izy nefa tsy raha mihinana loatra zany. Tsy maninona ka. Tsisy zany endrika ivelany fotsiny ny ao anatin'ilay fruit tsy misy ahina amin'ny asim-boasary ny aretina nazon'ny voasary fa ny endrika ivelan'ny voasary no somary miova kely raha ny fanazavana. Noho ny faratsian'ny vokatra tamin'ity taona ity dia saika madinika avokoa ny ankamaroan'ireo voasary niakatra any ka manomboka eo amin'ny 200 ariary ny kilao eny potony ho an'ireo madinika indrindra. Tafiakatra 2 arivo ariary kosa ny kilao amin'ny voasary vaventy raha eny potony. Saika ireo tsena eto Antananarivo moa no vatsian'ny raha mpamokatra voasary avy Ambojafy ka amin'izao fotoana efa akaiky ifarana ny tompon-tazana voasary izao dia manodidina ny 500 sy 1000 ka hatramin'ny 3 arivo ariary ny kilao an'ny voasary eto anivon'ny tsena n'Antananarivo.